Vaovao hafa tanteraka kosa nangataka fiainana tamin'ny ministra mpanjakana midin'ny toe-karena sy ny industrie Piero Rajoanarivelo sy ny mpitandro ny filaminana io tolakandro ireo mpandraharaha amin'ny orinasa afakaba eny Ivato. Ny anton'izay dia ny fanafiana sy fandrobana miantra tamin'izy ireo tatoato ka angatahan'izy ireo vonjy amin'ny fanjakana. Horantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Andro vitsivitsy koa izao no nandrobana jola ny vola 50 tapitrisa ariary ana orinasa afakaba sinoa iray tetsy Ivato ka nanosika ireto mpandraharaha vahiny ireto iona tamin'ny ministry ny toe-karena sy ny industrie ary ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Vola saika andaovana ny karama mampiasa izao voroba izao ary saika matetika no mitranga ny fandrobana toy izany. Nakamaroany reto mpandraharaha ireto moa dia sinoa efa amampolo taonany maro no nampiasa vola teto Madagasikara ary mbola matoky ny fandraharahana eto matoa mangataka fanampiana toy izao. Nisany teo nefa ireo kivo ka lasa ny toeran-kafa. Mampalahelo tokoa ny toe-javatra toy izao izay azo lazaina ho vokatry ny crise politika ihany hoy ny mpanjakana Piero Rajoanarivelo ary nambalany ihany koa fa mananjo arovana avokoa ny mpampiasa vola rehetra na vahiny zany toy ny teratany ka dia nandroso sosokevitra avy hatrany ny tenany. Dia io comité io zany dia misy ny solotenan'ireo entreprise franche dia misy ny solotenan'ny gendarmerie nationale ary misy koa ny solotenan'ny ministère piazana hoe ministère de l'économie sy ny industrie ary eo anatin'ny comité io ny anaovana ny famisavisana no hoe inona daholo ny fitaovana ilaina aiza sy aiza daholo ny quartier tokony hoe anaovana patrouille ahoana sy ahoana ny etomanana zay ilaina amin'izany dia zany rehetrarehetra zany mba ahafahana zany miassurer ny sécurité ny manodidina rehetra an'ireo entreprise franche ireo. Hatramin'ny fiatomboan'ny taona dia indimy zao no nisy fanafiana amin'ny tambasy toy izao natao tamina orinasa afakaba teny Ivato.